Miaraban'ny mpijery fandarana androantsika resaka mikasika an'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampinonon-dreny. Io nonon-dreny io dia tena feno tanteraka ny singa ara-sakafo mahavelona ao anatiny, feno tanteraka amin'ny fitombon'ny sela iray manontolo, ny fahatsaran'ny sela, ny fiasan'ny atidoha, ny taolana, ny nofo, ny iray manontolo zany misy ny vitamine D ao izay mampiraikitra ny calcium sy mampatanjaka ny taolana, misy ny karazana protéine izay ilaina amin'ny singa rehetra ao anatin'ny sela. Ka ny vatan'ny olombelona moa dia sela daholo, sela maromaro mitambatra daholo. Misy ny glucide izay hery fiasana, misy ny karazana menaka na graisse otsika izay tena ilain'ny vatan'ny olona iray manontolo, misy ny cholestérol izay ilaina amin'ny fon'ny sela amin'ny ankapobeny ireny zany. Faharoa, io nono io dia misy singa miaro ny zaza amin'ny otrikaretina, zay zany. Zay mampiavaka nono ireny zany. Zany hoe matohatra aretina kokoa zany ny zaza minono mihoatra ny tsy minono amin'ireny. Tsy hoe akory hoe tsy manara mihitsy zaza minono na hoe manary daholo sy tsy minono amin'ireny fa matohatra aretina kokoa zany. Misy singa anatin'ny nono io zay miaro ny zaza amin'ny areti-kibo, mikohaka, ny aretin'ny sofina, reny sofina mandeha ny nana reny misy singa zany. Dia io nonon-dreny koa dia tokony izy io dia misy singa izay miaro ny zaza amin'ireny karazana fivitosany ireny. Dia io nonon-dreny koa tsy mahatonga an'ilay antsoina hoe allergie na hoe tsy fahazakana. Misy mampinono hoe tsy mahazaka patsa-be hono dia hazan-dranomasina hono dia mangididy raha vao mihinana an'ireny, misy sakafo tsy zaka hono dia lasa miteraka tanjomeriny. Fa ny nonon-dreny zany tsy misy an'izany mihitsy amin'ny ankapobeny. Ary izay ny tsara hoe vao teraka ny zaza hatramin'ny am-bolana dia nonon-dreny ihany no tena hita hoe mety aminazy. Fa ity tena mampiavaka nonon-dreny miovaova ny nonon-dreny. Miovaova ny nonon-dreny ao anatin'ny vao teraka ka hatramin'ny herinandro dia nono mbola matsora be. Colostrum moa fiantsoana azy, zany hoe mifanaraka amin'ilay vavony mbola manify kely izy dia zavatra matsora kely. Dia avy eo ny matavy, ny masaka tsara. Hatreo amin'ny herinandro ka hatramin'ny tahabolana dia zany ilay hoe misy transition kely, zany hoe tezana kely zany. Dia avy eo amin'izay tabolana teo aoriana tena ilay nono matoy tsara, masaka tsara, ilay nono teo aoriana. Fa izao koa ny zavatra tena mahavariana, rehefa vao mampinono ireny dia ny nono voalohany mbola matsatsotsatso, dia eo pampinono ihany dia mitombo tsikelikely ilay singa matavy na hoe lipide lasa mitombo avy evatreny mihitsy zany. Dia izao koa nono amin'ny maraina hafa ny tsirony, nono amin'ny hariva hafa ny tsirony. Ohatran'ilay amin'ny maraina zany tena mbola betsaka an'ireny lipide ireny. Fa rehefa amin'ny hariva maivamaivana satria ohatran'ny hoe andeha hatory zany zaza dia maivamaivana ny nonony mbola vonona amin'ny fandevonan-kanina. Dia nonon-dreny koa raha vao iray volana sy roa volana dia mbola betsaka le protéine antsoina hoe lactoferrine ilay mbola miaro ny zaza amin'ny aretina maro, dia fiarovana ho an'ny zaza. Fa rehefa melehibe zany izy telo volana sy volana dia mihena izy satria fa manana ny hery fiarovana ho anazy manokana ny zaza, dia tsy mihena zany ny hery fiarovana avy any amin'ireny nonon-dreny. Zavatra tena
mahagagy zany. Inonteny koa dia mampatsara ny fifandraisan'ny zaza sy ny reny, serasera, mifankatiavana. Ampinoe tô zaza ô dia ampinoe zanakineny. Dia hitantsika zany efa amonona dia ndreny le neny foana le zaza foana le mamana foana masiny dia tsy mety zany le manginy ty sady ampinona ihany ny ampinona manginy sady kapohana tsy mety zany. Eo zany mba ahafahana fotoana tena mamy mihitsy mampiraikitra tsara ny fon'ny zaza amin'ireny fifankatiavana iny. Dia noho ireny koa tena malefaka tsara mora voatrokan'ny vavon'ny zaza dia koa tsisy microbe io atonony hafanana io. Tsy voatery andao kely aloha mahafanaina le ronono fa mbola magnatsika tonga dia mba atonony tsara mifanaraka amin'ny hafanan'ny zaza ny hafanan'ny nono ireny. Io koa tonga dia vonony io nono ireny io. Tsy hoe mbola karakaraina kely fa dia tonga dia mitomany zaza ampinony maman zaza io tonga dia mahetsy. Tsy mila fa manana ela be ary tsy mantany vola mbola voaka vivily any pharmacie fa tonga dia nono dia zay. Io nono ireny koa mampiena ny diabeta dia vao manomboka ho an'ny zaza zany. Rehefa tsy minono manko ny zaza io fa nonoina amin'ny zavatra hafa dia ohatran'ny tena zavatra mamy foana ny olona hita mamimamy mamimamy. Nefa iny mamy iny zany manjary varavarana mampiditra ny zaza makany amin'ny diabeta satria zatra mamy le zaza tia mamy dia mbola kely izy raha vao atao mamy be zany zavatra hohaniny tsy azo ny satria efa zarina dia mbola kely dia efa varavarana mampiditra azy makany amin'ny diabeta zany zay. Io nono ireny koa manatsara ny nifin'ny zaza, mahasalama ny nifin'ny zaza zany io nono ireny io satria betsaka ny singa calcium sy vitamine D ao anatiny. Dia hoan'ny reny koa misy tombontsoa fampinono io satria ny amin'ny ankapobeny zany ny olona tsy mampinono dia matetika reny no matetika voan'ny mameta ny nono amin'ny ohatra mampinono. Tsy hoe akory tsy voa daholo efa mampinono na hoe voa daholo tsy mampinono fa dia atao mifampitana dia somary manatombo kokoa zany ny isan'ny olona voan'ny mameta ny nono hoan'ny renim-pianakaviana tsy mampinono. Dia ohatr'izay koa ny mameta ny ovaire koa ohatran'izay. Zany hoe tsy hoe izay olona mampinono zany matetika somary vitsy kokoa ny mameta ny ovaire amin'ilay olona mampinono mihoatra amin'ny olona tsy mampinono. Dia rehefa le vao avy teraka iny mivoaka ny zaza dia tonga dia mampinono eo eo avy hatrany. Tonga dia mitomany izy kely dia ampinono avy hatrany mbola eo fa vao mivoaka ny ahitra iny dia iny tonga dia manatsara ny fikainkonan'ny tranon-jaza. Zany hoe miezaka mikatona izy zany dia sady miaro ny hémorragie no sady kosa mampiverina milony tsikelikely ny tranon-jaza amin'ny toerany teroa zay le fampinoana zay. Izay no hevitritsika androany dia mirahasoana roapeno dia miezaka zavatra hafa ndraiky tsika manaraka.